Momba le fikambanana zany a, ny asa tena atao fikambanana manao asa sosialy ho an'ny Antananarivo renivohitra. Anisan'izany ty asa fanaovana copie fao be ty izay nataonay ity ankizy eo amin'ny 17 a nefa nanaovanay copie amin'izao hetsika manaraka izao ny amin'ny nataonay izao. Fa efa nanao ihany izay efa nisy indroa ankoatran'izao nefa nataonay fa tamin'izany fotoana fokontany Andotam-penaka sy Ankasina natao. Dia etsan'izay mba nandeha amin'ny fokontany hafa indray handetezana voany fokontany anankivalo ato anatin'ny Antananarivo ankoatran'le efa natao voalohany nataonay amin'izao. Dia le fikambanana araky ny fanaovana asa sosialy izay dia mba miantso ho an'izay malala tanana rehetra mba hanampy anay satria zahay ankizy daholo atao anatin'ny fikambanana cotisation na ankizy nanaovana an'le asa sosialy. Dia raha misy malala tanana liana te hanampy anay amin'le fanaovana an'le asa dia raisinay Antanandroa izy. Dia manentana ihany koa ho an'ny Antananarivo rehetra izay liana ho an'ny ankizy latsaky ny 12 taona liana te hiditra atao anatin'ny fikambanana. Raisinay Antanandroa ihany koa mety gaga angamba nareo mahita an'le hoe misy ankizy lehibe ny ato fa le ankizy 12 taona izy niditra tato fa lehibe tato anatin'ny fikambanana ihany. Telo ka hatramin'ny 14 taona eo ny ankizy nanaovana copie zany hatreto. Ny antony mahatonga ny olona tsy manana copie aloha voalohany indrindra ny olona nanamboatra copie teto aminay dia mère célibataire daholo zareo, ny ankamaroan'izany zareo. Dia somary sarotsarotra ho an'ny zareo ihany ny manamboatra copie. Eo koa ny fatahorana ny manatona amin'ny birao satria indraindray misy hasarotana kely eo amin'ny dossier ilaina. Ny tena miara-miasa aminay eto dia isoranay manokana mihitsy ny ONG Bazary Sans Frontières sy ny Voix de l'Enfant nanampy anay amin'ny fanatotosana ny projet rehetra izay ataonay. Izay zany manana activité be dia be ny tianay ho atao fa le hoentomanana amin'ilay izy mbola tsy ampy aminay fa raha misy malala tanana afaka manampy anay amin'ilay izy ankoatran'ireo anankiroa ireo dia raisinay Antanandroa.